Miaraba antsika rehetra somary ohatran'ny sahirakirana androany a tsy haiko na mandeha izy na tsy mandeha fa dia irahako aminareo izy androany rehefa tsy mandeha izy a dia ajanoko mihitsy ny angamba androany satria nandreraka be anahy mihitsy izy hatramin'ny 5 sasany maraina nefa teto a tsy haiko hoe inona ny problème satria nanao mise à jour ny logicielako rehetrarehetra tsy tafavoakako mihitsy ny son amin'ny zavatra rehetra nefa misy zavatra très important be mihitsy a tiako avoaka androany antsika dia hiaraka hifalifaly hiaraka hitsikitsikina dia sarotsarotra satria tsy mora ny manao zavatra na dia zavatra efa haitsenjera raha ilay izy a dia manahirana be mihitsy satria tsy tafavoaka araka ny tokony ho izy miezaka zany manao zavatra amin'ny tena izy safady tsy ino ny tokony mandeha aloha satria tokony mba miaraka mivavaka angambontsika hoentina amin'ity maraina ity satria nanomboka 2 andro teo eo niverina indray ny laneige taty à Québec ary somary mandrerandreraka ihany na ny mijery anazy andao ary tsika hiaraka hiondriky hiderany Jehovah Ray Masina any an-danitra mba hametraka ny tenantsika amin'ny voninahitra anazy eo ambanin'ny tongony. Miarabanao zay Jehovah Ray Masina sy tsara indrindra zay any an-danitra misaotra ary makatelina mandrakariva ny zavatra rehetra izay nomenao anay mampahery anay mitondra fiadananao anay ary manampy anay isan'andro misaotra anao zay fa mbola nomenao tombonandro vaovao indray hiatrika an'ity fiainana sarotra ity tsy sarotra nefa izy raha ohatra ka miaraka aminay ianao amin'ny alalan'ny fanahy masina izay arotsaka ao aminay misaotra tompo apetraka eo ampelantanan'i Jesosy zany vavaka izany tsy afaka hijanona ela firy aminareo ako satria somary taratara kely tsy haiko izy na mandeha na tsy mandeha fa andao angambontsika andeha tonga dia hieno an'ity fandarana miaraka amin'ny Olivier isan'andro ity mitondra ny lohateny hoe raiso ny fanahy masina andao tompoko. Faly miarabantsika tsirray avindray tratra izao alarobia maraina fa 7 volana aprily izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny maraim-baovao ary iriny zany hitondra voka-tsoa eo fiainanao aloha anderatsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaksika ianay tsara indrindrandranitro mbola vempisaoranao izahay noho ny amin'ny tombontsoa lehibe izay ananay ankehitriny dia ny fiarahana aminao angataka aminao izay tompo mba amboarinao hatrany ny foamam-pananay ka hitombo finoana izahay hikatsaka ihany koa ny famarinana avy aminao ary ho tia ny fahamasinana meteza ianao hanamboatra ny hatrany tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe raiso ny fanahy masina nalainy amin'ny Salamo 9:100 andiny 7:20 manao hoe aoka anie ho tonga anatrehana ny fitarainako Jehovah ampianaro aho araka ny teninao amen. Natao ambanin-javatra ny Baiboly fa ny tenin'ireo lehilahy sy vehivavy heverina ho malaza kosa nasolo azy engane ny tompo amela ny elontsika noho ny fanamavoitsika ny teniny na misy arena tsy haitombanana aza ao anatin'ny Baiboly ary natoy ny tany izay manafina volamena sarobidy azy zany dia tsy mba homen-daza tsy misy mpitsandraka akory ka tsy hita ny arenany tsy haitsika asandaina ny asarobidy ny famindram-po sy ny fahamarinana ary ny fitiavana tsy mety ho be loatra mihitsy ny fananantsika n'ireo arena avy any an-danitra ireo ary ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika ny fomba azahoana azy. Nahoana nefa no
tsy mampiraika an'ireo maro izay mitonona ho kristianina koa ny tenin'Andriamanitra, satria ve tsy fanahy sy fiainana ny tenin'Andriamanitra, sa ve tsy mahaliana ny asa mpanaovin'i Jesosy atsika e? Rehefa mandidy atsika izy manao hoe diniozy izy ny soratra masina, dia hoy koa Jesosy hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Fa ny zava-panahy dia takarina ra-panahy, ary ny antony tsy mahaliana anao dia ny tsy fanananao ny fanan'Andriamanitra. Misy fiainam-baovao mikorina ao anatinao rehefa mifandrindra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fonao. Misy hazavana vaovao ihany koa mamirapiratra eo amin'ny andalana tsirairay ary manjary feon'Andriamanitra miteny amin'ny fanahinao izany. Dia toy izany no andrenesanao hevitra avy any an-danitra mba hafantaranao ny lalak'ale, mba hafaranao misitraka ihany koa amin'ny fahafenony ny tombontsoa izay omen'Andriamanitra anao isanandro isanandro. Tokony hangataka amin'i Jesosy tokoa isika mba hanokafy ny saintsika, ahafahantsika mahatakatra ihany koa ilay fahamarinan'ny lanitra. Raha mampihetry ny fontsika eo anaty an'Andriamanitra isika, raha esorintsika ao aminatintsika ny avinavina sy ny fihariana ary ny fitiavan-tena, ary raha manam-paniriana marina sy finoana mihorom-paka isika, dia noho ny fahasoavany be dia be ny nomena antsika. Dia mirapiratra ao an-tsaintsika ihany koa ny tara-pahazavan'ny masoandro ny fahamarinana, ka hanazava ny fahatakaratsika izay maizina. Jesosy ny fahazavana izay manazava ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very, ary tsy navela nisy n'inona mpiala azy ao amin'ny tanjona izay tokany io. Napetrany teo an-tananao ity asa ity, fa ny tanina dia manao hoe hanatanteraka an'izany tokoa ve isika? Engane isika mba hanana safidy tsara sy hanana fanapahan-kevitra miandany amin'ny Kristy. Amen. Ianay tsara indrindra-danitro, mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Ampianaro izahay mba ho tia mikatsaka ny fahamarinana avy aminao, ary mangataka ny fanahinao masina mba hanolotsenanay mandrakariva ary handresy lahatra anay amin'ny fanarahana anao. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary tompoko, eny ary tompoko faly tokoa satria nety aloha ilay zavatra natao hatramin'izao nety ilay zavatra natao miala tsiny indrindra satria tsy haiko izay antony nisy mise à jour kely tato anatin'ny logiciel fampiasaiko mandeha eto amin'ity radio makany amin'ny Facebook zany hoe mifangaro zavatra be da be ilay izy na mety saturé le processeur an'ilay tsy haiko ny filazana azy dia mety tsy nandeha ilay izy ankoatran'izay mety saturé kely ilay izy nefa efa mandeha tsara izy saorana ny Jehovah zany rehetrarehetra miposaka tsara amin'ny masoandro aty Québec nandreraka be izy omaly alalina vao tonga zany hoe hitanareo tsara ilay zavatra nytenin'ny Olivier teo hoe anatanteraka izany ve itsika, izay ny fanontaniana mipetraka amintsika isan'andro hoe raiso ny fanahy masina, anatanteraka izany ve isika. Betsaka zavatra io soratako eo amin'ny écran io hitanareo anjarantsika mieritreritra, anjarantsika no mametrametraka hoe aiza ho aiza ny fomba anatanterantsika an'izany zavatra izany satria atombotra ny andro ary matetika ilaintsika io zavatra io, ilaintsika io mba hahafahantsika miasa. Nizany izy ianao tsy miteny hoe za avy ary za avy aty sy ny karazana iny fa mila miasa isika satria betsaka ny tsy mino ray izay aloha. Faharoa, betsaka ny tsy mino ankoa an' Jesosy Kristy. Fahatelo, betsaka ny tsy mino ny fanahy masina fa Andriamanitra fotsiny anazy dia Andriamanitra. Donc anjarantsika rehetrarehetra ireo no mitondra an'izany olona zany makany mba hahafahan'izy ireo mandray an'izany fanahy masina zany. Tsy ho lava resaka aminao satria tsy taraiky be zany ny programme rehetra tokony ataoko androany tsisy tanteraka araka ny tokony ho izy daholo donc engany mba ho mety izy satria misy conflit kely eo amin'le liaison an'le
audio am'le virtual audio zany misy conflit kely mahatonga an'le izy tsy mandeha araka ny tokony izy. Aza mametsiny anahy koa fa izahako ny ampandeha an'le izy miaraka amin'ny enregistrement nataoko alina zany efa tonga tamin'ny 21h nanao enregistrement koa de mifoto amin'ny 10 any ezaka nandeha fa tsy nandeha le izy tsisy nininina azoko atao satria je suis pas parfait au fait, c'est ça le problème. Donc tsy maintsy miezaka foana manatsara an'le izy satria ireriny tena de ndray andro any angamba manana studio de mba misy olona miaraka miasa amin'ny tena hoe ndray manao animation de ndray aty amin'ny fitaratra manamboatramboatra ny zavatra tsy mety rehetrarehetra. Andorany ho jerentsika ilay resaka miarabantsika rehetra tonga eto ny fanaovako tamin'ny batsika rehetra tonga eto amin'ny RFM 2A sy miaraka amin'ny MAQ ny fikambanan'ny malagasy eto adventiste eto Québec. Androantsika de miaraka amin'ny Lara na ny fahalalan'olona azy hoe Ruby kely satria misy projet goavana be mihitsy ny vitany izy sy ny vadiny ho an'ny groupe kely izay mipetraka ao a Saint-Lézard amin'izao fotoana zao. Manahoana Lara, inona ny vaovao inona ny maresaka, afaka miprésenter kely amin'ny olona ve ianao sa ahoana ny itondrana an'izy ity? Faly miarabantsika rehetra, faly miarabanao frère Zou, misaotra indrindra amin'ny fanasana dia faly miarabany mpiandrehetra koa eto amin'ity onjam-peo ity. Eny tompoko. Ny fanontaniana oui, c'est tout. Ny fanontaniana voalohany apetrako amin'ny Lara dia hoe ahoana ny loharano nipoiran'ny groupe Sainte Maria izay ao a Saint-Lézard ankehitriny? Fanontaniana tsara. Nanomboka tany amin'ny taona 2020 sy 2021 tany any no nisy faniriana hoe hanana fiangonana malagasy, miteny amin'ny teny malagasy ny tenanay satria manana namana zahay hoe izy adventiste izy kanefa hoe tsy pratiquant zany hoe tsy makany fiangonana izy dia rehefa nanontaniako izy hoe mandao hivavaka nanasa azy dia hoy izy hoe nenay fiangonana miteny amin'ny teny malagasy ny tena tianay manaova aleziko kokoa zay raha ohatra ka miteny amin'ny fitendrazana rehefa mivavaka fa ataovy ary amin'ny fiangonana malagasy. Dia zay no nampisy an'ilay faniriana nangana an'ilay groupe tamin'ny voalohany dia nisy tokantrano adventiste vitsivitsy zay samy malagasy avokoa taty amin'ny farany isanay taty Bos, izany hoe aty amin'ny rive sud ny Québec io. Dia fampizaran'io projet io zay dia hoe efa ahoana tokoa ary inona tokony hanakana an'izany dia nahafinaritra fa samy nazoto zay ary nifampitaona hoe andao ary hanao fiarahana midera rehefa sabata. Taty aoriana dia nitombo hatrany isanay ary tonga ny fotoana tokony hoe zanam-piangonana araky ny filamatra ara-dalàna amin'ny fitsipikan'ny fiangonana adventiste dia raikitra fa hangataka mba hatao zanaky ny fiangonana ao Saint-Henri satria Saint-Henri no akaiky anay dia misy koa ny fiangonana Saint-Georges fa Saint-Henri no fidinay zany ka dia nanaiko soamantsara io fiangonana io isaoran'Andriamanitra mba handray sy hanampy anay amin'ny zavatra rehetra izay tokony hampandeny groupe. Zay ilay niandohan'ilay izy. Inona ny tena tanjona kendrenareo amin'io fiforonan'io groupe io Lara? Misy anankitelo izy ny voalohany dia ny fitoriana filazantsara araky ny hafatry ny anjely telo amin'ny apokalipsia 4:12. Fantatsika tsirairay avy moa zany afatry ny anjely telo izany. Ny faharoa dia ny fifampaherezana samy mpiray finoana mba hifikitra amin'Andriamanitra amin'ny finoana ary ara-iasa ho an'Andriamanitra
Ary ny fahatelo dia ny ahatonga ny groupe hitombo hatrany ka ho lasa fiangonana organisé any ireny. Zay. Sao dia mbola misy tianao tenena sa zay? Mazava ho azy fa tsy voafetra amin'ny fitoriana amin'ny namana malagasy zany satria ny tanjona-kendrena dia ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra araka io apokalypsy 14 io, dia indrindra ho an'ny zareo tompotany dia ny Québécois zany. Dia lasa rehefa mitombo dia lasa groupe multiculturel adventiste zany zay zao satria misy Mauricien, misy Nicaraguayen, misy Québécois dia tenanay ho malagasy. Dia io ny tanjony io dia nanery anay hanao ny fanompoana rehetra amin'ny teny frantsay, miara-miasa ihany koa amin'ny Espoir Média Québec zay. Donc zany teny frantsay daholo ny ao anatiny ao fa tsy mba misy hoe misy mangalatra kely hoe tsika teny gasy. Ok. Ok. Inona no activité ataonareo rehefa sabata? Rehefa sabata dia manaraka amin'ny fizotra ny programme fiangonana adventiste maneran-tany zay sekoly sabata, ary avy eo dia fotoam-pivavahana na ny culte zany. Dia ny tena mahafinaritra moa dia ny fiaraha-misakafo après samy mitondra izay sahaza avy dia avy eo mizara amin'ny sakafo pirala iny. Izay koa dia mivohy betsaka mihitsy ny fijoroana vavolombelona satria tsapanay fa mampisy aina ny groupe ny fijoroana vavolombelona satria mampahery, sady mampahery an'ilay miteny no mampahery an'ilay mihaino. C'est ça. Ary ilay izy koa ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia eo koa ny fanararaotana ny vanim-potoana toy ny ohatra hoe krismasy, ny Pâques, mba hanaovana asa fitoriana amin'ny alalan'ny concert. Zava-dehibe ireo satria eto Québec dia raraotina fotoana kely ahafahan'ny olona miresaka momba an'Andriamanitra. Ankoatran'ireo fotoan'ireo mantsy dia sarotra be ny mitory amin'ny Québécois. Ny toe-panaraka an'Andriamanitra na ny fijoroana vavolombelona any am-piasana na eo amin'ny fiarahamonina dia anisan'ny zava-dehibe ihany koa izay vohiziny groupe fitoriana atao andavanandro. Sotra petsaka aloha raha amin'izany valim-panontaniana zany. Misy eo amin'ny firy eo nareo amin'izao fotoana zao? Tsika zany misy eo amin'ny firy eo? Eo amin'ny indraindray izay eo amin'ny 5 ambin'ny 10 indraindray mihoatra ohatran'izany. Ny tena basy zany dia eo amin'ny 5 ambin'ny 10 eo mianaka. Fanontaniako manaraka oui, alefaso aloha. Sao dia mbola misy tianao tenena? Non, ça va. Ok. Fanontaniako manaraka mety ho sarotsarotra ihany satria tsy mora ny manao zavatra ary mandalo misy asan'ny satana sy ny karazany rehefa manao zavatra goavana be ohatran'izao tsy mora manangana groupe, tsy mora manangana fiangonana sy ny karazany. Nisy olana ve nanakatsakana izany projet izany raha ny fahalalànao anazy? Marina misy ny teninao fa toy ny zavatra tsara rehetra tsy maintsy misy ny olana sy ny sakatsakany tsisy eroa eny an-dalana eny, kanefa tsy asiana, tsy atao hoe mahakivy zany fa ny tena zava-dehibe dia ny misedra zany miaraka amin'i Jesosy ilay tompony asa, izy ny tompony asa. Ary izy efa naharesy dia mangataka atsikisy mba hanana faharetana indrindra mivavaka faherezana sy fikirizana. Imbetsaka mihitsy no manafika ny ratsy fa tsy atao mahakivy zany. Jesosy efa naharesy ny ratsy rehetra ary amintsika no mialoka azy ny asa fa tsy an'olombelona. Toy ny mamboly io ohatra ny mamboly sy ny faizakely tsy maintsy mikolokolo izay mahakolokolo manana ny soa dia manao izay tombony amin'ny lafiny tsara rehetra hatrany. Misaotra tompoko. Inona no nahatonga anareo nifidy an'io toerana kely ao a Saint-Elzéar io fa tsy tonga dia nandeha tany Saint-Henri? Sainte-Marie. Sainte-Marie plutôt, excusez-moi. Oui, c'est ça. Ny groupe Sainte-Marie no kendrenay fa sainga tsy misy toerana
azo ivoriana mihitsy aho fa manahirana be zany ny sarotra be le mitady toerana hofana. Mhm. Kanefa le Sainte Marie tena toerana stratégique be satria eo afovoany no misy azy zany par rapport amin'ny Québec ville, Saint-Henri Saint-Georges Tetromines de izy tena eo ampovoany mihitsy. Mhm. De zay no tena hoe tena nitadiavanay n'io toerana io. Tanàna lehibehibe ihany le Sainte Marie satria eo amin'ny 14 000 habitants eo izy ny mponina ao aminy. Mhm. Ary hatramin'izay tsy mbola nisy mihitsy fiangonana adventiste tao na groupe akory aza. Mhm. De le Saint-Ezeard de tanàna kely amin'ny 5 minutes miampita tetezana anao de tonga am'le Saint-Ezeard miala eo Sainte Marie zany. De tao zay nahita toerana zay sady malalaka no tsara kanefa mora kokoa n'io Mhm. fa kanefa izahay de antsoina foana hoe groupe Sainte Marie eo anivon'ny fédération. Fédération. Ok. Saotra betsaka. Fa ny tena zava-dehibe zay manohana anay zava-dehibe zany de manohana anay ara-dalàna ny renim-piangonana Saint-Henri na Saint-Georges. Araboly io na fanolorana indrindra tena zava-dehibe aminay ny zareo no manao ny programa rehetra momba ny mpitoroteny Mhm. izay mitondra fampiaresana isaky ny sabata. De mahafinaritra be anay zay zavatra zay manampy anay be dia be. Ny sekoly sabata moa de iandraikentan'ny groupe manontolo. Tena mahafinaritra be mihaino an'izany satria niresaka tamin'ny pasteur Silvako de fantatro hoe mandalo any aminareo ihany ny il est écrit amin'ity herinandro ity amin'ny sabotsy Rémi Ballet. Donc manentana antsika raha ohatra ka eto akaikaikin'ny Québec eto tsika raha mba te hijery an'izany fa mahafinaritra be any amin'io toerana io alohan'ny satria manana projet tsara be mihitsy ny Arnef sy izy mivady zany zao no mitondra an'io groupe io satria ry zareo no nanentana n'io zavatra io araka ny tokony izy de manana projet tsara be mihitsy izy mivady amin'ny 19 aprily alohan'ny resahanay an'le projet fa zay zany mba azonao tenenina ve hoe ho avy any aminareo any inona moa ny fédération mihitsy no makasitraka sy matetika mandalo any mihitsy ny fédération aminareo raha ny fahalalako anazy. Ie fotoana lehibe ho anay ny amin'ny sabata zao satria ny pasteur Rémi Ballet no avy eo de pasteur district Michel Silva zay ho avy ihany koa. De mahafinaritra be ny manasa namana zany zay mbola tsy mahafantatra ny fiangonana adventiste mba ho avy amin'io sabata io. Alefako. Oui, mihaino ny Lara. Inona moa tisy teo? Zay no sabata zany. Saotra betsaka. Mahafinaritra. Tena faly zay mahazo an'izany vahiny zany. Tsy mbola tsy voalohany fa efa matetitetika misy mandalo any foana ny solotenan'ny fédération na ny any Saint-Georges sy ny karazany zany de efa fantatro zany i président Kiala koa angamba après ny fitsidihany ao à Saint-Henri mety andalo any aminareo on sait jamais on espère fanontaniana satria fantatro fa misy programme efa ela no nanao an'ity programme ity nareo mivady fa tena ela satria efa nanao indray mandeha nareo atao amin'le salle kely iny amin'ity indray mitoraka ity izy atao amin'ny salle ngeza be mihitsy ary tena mahafapo. Inona tsara moa lay programme amin'ny 19 aprily 2024. Ny maraina de toy ny mahazatra fa ny hariva kosa de hisy amboaran-kira na concert mifanindry amin'ny fahatserovana ny fijalian'i Kristy ho famonjena n'izao tontolo izao. Mankalaza ny Pâques ny Québécois fa amin'ny fomba hafa ohatra hoe chocolat, coco, lapin je sais pas ao daholo zany rehetrarehetra zany fa amin'io kosa de
antraterina amin'ny hira zany ny fitiavan'Andriamanitra zay naniraka ny zanany ho faty hamonjy antsika teo amin'ny hazizaliana. Ny mozika dia fitaovana iray mahery vaika hitoriana ny filazantsara. Fanazavana ny andohan'io fety io mihitsy zany no atao ary koa ny fifandraisan'izany amin'ny olombelona tsirairay avy hoe inona moa no ilako an'izany mahafantatra an'izany hoe paka zany, inona no ilako an'izany. Dia raha ohatra zany vaovao eo ilay olona dia hay ve tsy hoe chocolat fotsy no dikan'izany na hoe lapin sy mitady atody coco fa tena zava-dehibe mihitsy dia mety hafinaritra le izy satria velabelahina eny antsefatsefaky ny hira eny zany ny andohan'izany tantara izay tena zava-dehibe eo amin'ny soratra masina izany satria ao anatin'ny planiny ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra ilay izy. Dia hisy hira mikasika ny asa famonjena nataon'i Kristy ho an'ny mpanota izay ifandraisan'ny ifandimbiasan'ny izay manan-talenta amin'izany. Dia manasa antsika rehetra toka ho maro e. Afaka tenen'ny Lara eo ve le adresy? Afaka soratako eto ambany eto izy fa oui, s'il te plaît. Oui. Donc c'est ity zany adresse 707 avenue principale Saint-Elzéar. C'est ça. Code postal tsy fantatro nefa anjaranareo mijery azy amin'ny Google rehefa mapitra rehefa makatinareo. Zay. Dia amin'ity indray mitoraka ity izy dia any ambony rihana, tsy arỳ amin'ny sous-sol fa any ambony le grande salle izay anaovana an'ilay concert. Fa ny fotoana zany dia manomboka amin'ny maraina ao amin'ny 6 sasany eo angamba dia efa tomboka ilay izy mba tsy hisian'ny retard amin'io indray mitoraka io. Amin'ny 6 sasany dia efa tomboka ny fotoanan'ny sekoly sabata mba azahoana fotoana iarahana sakafo sy manao préparatif rehetra momba ilay izy. Afaka tenenina ve sa atao surprise ny olona hitorony maraina sa atao surprise? Tsy maninona fa lazaiko ilay izy. Pasteur Daniel Razakaria no avy hitory-teny iny ray aman-dreny ara-panahy malagasy izay harenantsika mihitsy ny manana azy satria voalohany efa ela teto izy teto Canada ary izy koa pasteur efa misotro ronono nefa mbola tena actif amin'ny asan'Andriamanitra. Dia izy koa tena mankafy mihitsy ny asa fitoriana sy ny maha-malagasy antsika. Misaotra betsaka raharaha misaotra anao ny resadresaka ny momba ny projet an'ny Saint-Elzéar ary manana projet goavana be mihitsy hoe ho tonga ho fiangonana mihitsy zany io tanàna kely io zay satria betsaka ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra ao amin'io toerana io grâce ho an'izy mivady nanatanteraka an'io sady tsy manalavitra ny misy an-dry zareo no tsy manalavitra ny Sainte Marie ihany koa. Manantena fa hiaraka aminay nareo ny 19 avril 2025 manomboka amin'ny 6 sasany araka ny teneniny teo ny hariva misy concert afaka hinotsika rehetrarehetra afaka mitondra sakafo angamba Lara mba hifampizarana sa ahoana ny izay mihitsy satria amin'ilay toerana zany sady misy lakozia fa azo manana ny sakafo dia misy toerana malalaka tsara afaka hisakafoanana dia izay misy eo dia iarahana mihinana fa mahafaly foana. Ary alohan'ny hamarana anay anazy dia misy fanomezana kely atolotra izy mivady aorianan'ity interview ity mba hoentina hampifalifaliana anareo, hoentina ihany koa hanomezana inona filazana izany tsy haiko ny filazana azy mba ahafahanareo manatrika an'izany concert ho avy amin'ny 19 avril zany. Tadio fa amin'ny 12 avril dia mitory-teny ao amin'io groupe kely io ny flou izy hatramin'izao ny il est écrit na pasteur Rémi Ballet dia
amin'ny 19 avril ny fotoanantsika tompoko mpisaotra ny lara namalivaly ny fanontaniako teto dia makasitraka sana ianareo mivady. Ça fait plaisir. Merci. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Misaotra tompoko. Bye bye. Misaotra zahay. Yo, Misaotra- tsisy saorana. Mankafy ny asanao koa zahay. Misaotra betsaka. Bye bye. À la prochaine. Bye. Merci. Merci. Bye. Ok, zay a ny rahantsika tamin'ny lara tsy mandeha ry amiko ry le tsy haiko na maheno nareo na tsy maheno ny rahantsika tamin'ny lara tamin'ny iny a herinandro a mivoaka. Ok, tsy mandeha misy ny angamby zany sonako zany na tsy haiko na henonareo na tsy henonareo a. Ok, mety ho henonareo angamba. Farany a ho avoakako aminareo alay vidéo niarahana tamin'ny Rubia sy Hatiela tatompokuana Jesusio Harirero Hatiela kula efeuna Jametala Te hanulu tawai Ni famte Ni zainata Wani rezatiana Namba handai sana Uifuna kutuku ni heluku Jesosio Gavu agwa ninifu Hituerana manjakizai Nyavu natanu Ni fauta Kwa desire Heti kwe wantuguta Utiuvina Handai sakufanai Vau vau Suruna uainu nidaliana Jesusio Harinuku kufafa munzena wanira nalataka Kani heta yetampu Zai velunda anatikwa Yara mati amina Sanganda winda yari tueta mina Mi hanu anke itu Mi vavaku Jesusio Fatulu tuana Zamtenaku Maliniza Batafi uayanu Sonifa marinana yangu huva kwa mina kaitenda bwana rawavya nao ratiza mihanu wanke itu ni vavaku Jesusio fatulutuana Zotenaku maliniza Batafi uayanu Tisuni
Mpisaotra nareo tompoko a ny eno hatramin'ny farany a aniny fandarana zay niarahako tamin'ny lara iny a manantena fa salama tsara atsika rehetrarehetra miarika an'ity andro ity mialatsiny indrindra tompoko a satria tsy nety a ny zavatra natao a androany tsy haiko hoe inona ny antony a tsy maninona fa tanteraka soamatsara izy iny ny essentiel efa mba ho vitako iny averimberiko matetika eto ny programme niaraka tamin'ny lara iny a mba ahafahantsika satria amin'ny 19 le izy a vao tena mba ahafahantsika zany a raha ohatra ka afaka tsika mandeha makany amin'io programme io satria misy concert atao ny ariva io ny adresy apetraka eo 707 rue principale Saint Elzéar QC GOS 2J2 zay no azoko zaraina aminareo androany a mialatsiny indrindra tompoko satria tsy araka ny eritreretako azy mihitsy ny zavatra rehetra nivoaka androany tsy haiko hoe inona ny antony a tsy haiko fa de efa nety izy iny aloha amin'ny manaraka raha pitso indraitsika miona ny programme atsika à partir ny alatsinainy de miova satria manana fotoana hatrany amin'ny miditra amin'ny ray ora atoandro ako donc mety lavalava ny programme ao amin'ny radio ary aorianan'izay afaka manao tsara ako niny zavatra rehetra zay azoko apetaka mba ahafahan'ny radio miaina ara-dalàna araka ny tokony izy reo rediffusion rehetrarehetra zay azoko zaraina avy any amin'ny Oasis na ny amin'ny Porto mba ahafahantsika mieno ny à partir ny après midi rehetrarehetra zany pour le moment tsy afaka satria miditra amin'ny folo isan'andro androany hafa mihitsy nyity programme androany ity satria niezahako azy anatanterahana azy araka ny tokony izy mametraka ny tanana eo mametraka ny tenana eo anatrianao mandrakarivo zay Jehovah Masina sy Saranindro ary miondrika hatrany eo amin'ny tongotrao ary manatena ny fandatsahanao ny herin'ny fahanay masina araka ny voalazan'ny teniny fiambenana marainandrano hoe raiso ny fanay masina anatanteraka izany ve izahay apio zahay fanay masiny Jehovah mba anatanteraka zay voalaza rehetra araka ny zavatra rehetra miverimberina eto amin'ity fandaharan'ity misaotranao zay ary mangataka fanampiana aminao amin'ity tontolo andro ity mba tsy ho hisy fahatezerana mba ho hisy ny fifaliana mba tsy ho hisy adiady na tsisy ihany koa zany atao hoe filambaniny sy ny karazana zany fa mba ho andrayanay ao anatin'ny fitsikitsikiana reo mpampiasanay ary na de vidy entana ary zay mba tsisy anopanay na iny ambony tôpila raha misy tsy mety ny ataonay de tsy misy manompa fa izahay ny fitaratra mba ahafantaran'ny olona fa ianao ny Jehovah Andriamanitra apetraka eo an-tananao zany vavaka zany Jesosy malalo amen misaotra tompoko raha pitso indray ny fotoanantsika amin'ny 9 ora maraina